Anao izay tsy ampisy fampandrosoana eto Madagasikara no tanjon'ny mpanohitra izay tsy mankasitraka ny fanatanterahana ny COI na ny fihaonam-be eo amin'ireo firenena eto Masimbe Indiana eto Madagasikara. Hoy ny fanohi-kevitra nentin'ny lohan'ny Madagasikara Tsiebo Maleo androany. Nambarany fa hita taratra ny fitiavan-tseza sy ny fitiavam-pahefan'ny mpanohitra fa tsy fitiavan-tanindrazana intsony raha ny fanazavany. Efa milaza ny tena nery zareo mpanohitra zao. Ay zany tena ry zareo mihitsy ny ao ambadiky ny sécurité io. Matoa izy milaza fa hoe noho ny sécurité de tsy handrainy Madagasikara de izy mihitsy zany manao zay haharatsy ny endriky Madagasikara manoloana an'izao tontolo zao. Fa voninahitry ny firenena ane zany handray COI zany. Ary io ane tsy hoe les commissions de l'OCN ka tsy natao ho an'ny antopo na natao ho an'ny filoham-pirenena fa i Madagasikara mihitsy no hoe voninahitry ny firenena malagasy. Ka ireo mpanohitra reo amin'ireo mpanohitra reo zany de hoe ninninona na zavatra hita zao fa mahasoa ny firenena de noho ny fankahalan'ny filohan'ny rajoelina zany de sahindry zareo mihitsy zao no milaza fa hoe avelao na ny voninahitry ny firenena zany na ny hasin'ny tanindrazana de hitsakitsahina noho ny fankalana olona anankiray sy hoe noho ny fitiavan'ny zareo hoe rehefa tsy zareo no eo amin'ny fitondrana de tsisy zavatra tsara tsisy zavatra mety misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Vonina im-pirenena ny fampiantranoana io fivoriana eto amin'ny ranomasimbe Indiana io ka tsy misy hidirana loko politika ary tokony hapetraka ho zava-dehibe hatrany hoy ity lohan'ny Madagasikara ity. Nambarany fa fanitsakitsahana ny asiny tanindrazana no ny fankalana olon-tokana no ataon'ireo mpanohitra. Voninahitry Madagasikara zany fandraisana COI zany ary reharehatsika mihitsy ny hoe eto voalohany ny secrétaire général ny COI de malagasy de isika koa zao handray ny COI afaka kelikely eo tsika handray ny SADC. Zany verangay de mbola tsy misy teto ndray zay hatramizay hoe Madagasikara handray fivoriana raisam-pirenena firaisam-pirenena misesy ao anatin'ny taona anankiray zany. De mbola io zay zany de hoe tena hita mihitsy zany fa hoe olom-pahefana homme de pouvoir reo fa tsy homme d'état na hoe olom-panjakana hoe manana fitiava-tanindrazana na fitiava-tseza zay ihany zany no mibaiko azy de ny tanindrazany de ny seza classe politika zay ny tanindrazana. Tsy mendrika hanana andraikitra eto amin'ny firenena intsony ireo mpanohitra tsy mankasitraka ny fampandrosoana ny Madagasikara hoy hatrany Tsiebo Maleo androany.